hivavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zahay. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao raha mbola nomenao ty andro pahasoavana ity, izay amorinay ho anao indray eto amin'ity tombonao masina ity, mba handrenesanay ny hafatra avy amin'ny alalan'ny teninao, mba hianaranay sy hiainanay izany teninao izany, ka andehananay miendrika ny fiantsonao izay niantsonao anay eo amin'ny fanjakam-pahasoavanao, ka nananay anjara vokatsoa amin'ilay fanjakanao. Misaotra anao Jesosy io. Fa Andriamanitra, miala nenina aminay isan'andro ianao. Andriamanitra, mbola miteny aminay. Andriamanitra, mbola te hiara-iasa aminay, ka dia miantso anay amin'izany fanjakam-pahasoavanao izany, mba hiara-iombona aminao amin'ilay fiainana mandrakizay. Ko ankehitriny ary mangataka aminao izay Jesosy, aidino ny fanano masina mba hitoetra ao am-ponay, anala izay rehetra tsy araka ny sitraponao, indrindra izay rehetra manakana ka tsy hafahanay miaina ny fiainam-baovao amin'izay efa niantsonao anay. Ko raha mba reto ny teninao, dia mitenena Jesosy araka ny fombanao, fa miaino anao izahay. Amin'ny anaranao Kristy mahavonjy avy any Nazareta no andrinay sy ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Miara misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana, raha mbola afaka handray ny tenin'Andriamanitra amin'izao toriteny anjarantsika izao. Miarahaba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, mahatratra ity isan-keritaona ny toby lehibe aka raha malaza ity. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho anjarantsika dia arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina 7:10. Vakina manomboka amin'ny 9:9 ka mahatratra amin'ny 9:14. Romanina 7:10, ny 9:9 ka hatramin'ny 9:14, izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Aza vela izy tsy voalona amin'inona na amin'inona, na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tian'ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona mba amin'ny didy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana ny fahataterahan'ny lalàna. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina, ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina, ka hitafiantsika ny fiadian'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Amen. Eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika, ny zava-dehibe tsy maintsy miseho raha misy koa olona milaza fa kristianina izy, dia ny fahatsapana indrindra fa olona vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Vita fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ary ny fiainan'ny olona izay vita fihavanana amin'Andriamanitra dia izao: miaina mandrakariva amin'ny atao hoe fiainam-baovao. Io ilay lazain'i Paoly apôstôly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Miaina amin'izany fiainam-baovao izany. Ny fiainany manontolo izany dia tena hoe manamarika izany fiainam-baovao izany. Rehefa no hamarinina amin'ny finoana izany olona izany, dia hiainana sady velomana izany fiainam-baovao izany. Hiainana sady velomana izany fiainam-baovao izany, satria efa maty ilay tena taloha.
fa ilay tena vaovao no andehanana ka ny zavatra rehetra dia atao dia zao mifanaraka amin'izany fiainam-baovao zany. Ny zavatra rehetra atao mifanaraka amin'izany fiainam-baovao zany. Izany hoe mandeha sy miaina ao amin'ny Kristy ary velona ao amin'ny Kristy. Io ilay lazain'i Paoly fa tsy veloko ho an'ny tenany isika fa velona ho an'ny Kristy. Ka ny zavatra rehetra izay atao dia manamarika an'izany fiainana ao amin'ny Kristy izany. Zany anefa tsy midika fa rehefa nahazo ilay fiainam-baovao ianao, notafiana izany fiainam-baovao izany ianao, dia manava-tena ka tsy afaka hiara-mionina amin'ny olona eto amin'izao tontolo izao. Fa na Jesosy aza dia naneraka antsika hoe eto amin'izao tontolo izao ianareo matsin'ny mpianany. Dia tahaka an'izany koa ny fiainana kristianina. Mbola miara-monina amin'ny fiainan'ny olona eto amin'izao tontolo izao isika. Ao anatin'ny fiarahamonina mbola mety misy fiarahamonina jentilisa izay iarahanao monina ao anatin'izany. Kanefa kosa ao anatin'izany fiarahamonina izany tsy hoe sanatria ianao hanaraka ny fombany izao tontolo izao, fa miaina amin'ilay fiainam-baovao ianao ka dia manavaka an'ilay toe-piainanao ho araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria efa olom-baovao ianao ka tsy manao ny fomban'izao tontolo izao na dia ao amin'izao tontolo izao azy. Tahaka an'izany koa ao anatin'ny fanjakana misy eto amin'izao tontolo izao. Amin'ity epistily soratan'i Paoly an'ny Romanina 13 ty dia anehoany indrindra hoe ao anatin'izany fanjakana misy izany dia zao tokony hanaja izany fitondram-panjakana izany ny olona na dia kristianina azy izy, manao izay tandrify eo amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina misy. Fa izao anefa ny zava-dehibe, ny fiainana kristianina dia natao ho fahazavana izao tontolo izao. Ka dia isika kristianina no maneho modely tsara eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, fa tsy sanatria isika no hanaraka ny fomban'izao tontolo izao ka dia ho takona ao anatin'ny fomban'izao tontolo izao ilay fahazavana maha-kristianina atsika. Izany indrindra no hampianarin'ny Paoly apôstôly amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao, tahaka ny fampianarana izay efa nomenantsika teo hoe mandehana tahaka ny zanaky ny mazava, fa efa nandray ny fahazavana ny fiainana kristianina ka dia aseho indrindra eo amin'ny fiainana maha-kristianina izay fahazavana no raisina ao amin'ny Kristy izay. Zay no maha-izy azy ny fiainana kristianina. Asehony Paoly apôstôly amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity fa ao anatin'ny fizarana faefatra ho an'ny epistily ho an'ny Romanina ity. Ary ny foto-zavatra lehibe izay manamarika indrindra ao anatin'izao teny izao dia zao ny fahaveloman'ny finoana kristianina dia tsy hafa fa ny fandehanana ao amin'ny Kristy sy amin'ny fitiavana. Ny fandehanana ao amin'ny Kristy sy amin'ny fitiavana. Ary io fandehanana ao amin'ny Kristy sy amin'ny fitiavana io dia tsy hoe amin'ny lafiny ara-panahy ihany, fa miseho indrindra amin'ny fiainana manontolo, indrindra ny zavatra rehetra izay atao na eo anivon'ny fanjakana na eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika tsirairay avy. Noho izany dia anarin'ny Paoly indrindra ny kristianina tany Roma, fa tsy mety ny hoe kristianina manao ny sitrapon'Andriamanitra kanefa hananan'ny olona alahelo, satria tsy mahalotrosa ohatra, hananan'ny fanjakana fanamelohana satria tsy nahalony adidy teo anatrehan'izany fanjakana izany. Ka dia izany no mahatonga ny Paoly apôstôly milaza eto hoe aza vela isy tsy ho voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Arak'izany dia azo lazaina hoe manana didy handoa hetra sy fahatserana eo anatrehan'ny fanjakana ny kristianina. Tsy mety eo amin'ny fiainana kristianina ny tsy handoa ireny. Ary Jesosy aza dia nampianatra mazava tsara hoe aloavo ho an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, fa ho an'Andriamanitra kosa izay ho an'Andriamanitra. Noho izany dia tsy maintsy
Manatanteraka izay tandrify fisahazy azy ny kristianina. Ary tsy izany ihany fa eo koa izay fanatanterahany zavatra rehetra ka mety hampisy alahelo amin'ny hafa na hampisy fifandirana amin'ny hafa. Tsy mety eo amin'ny fiainana maha-kristianina izany. Ary izay no mahatonga eto hoe aza vela isy tsy voaloha. Eo anatrehany toe-javatra maro samihafa tahaka izany dia anisany manana anjara toerana lehibe ny fitiavana, arak'izay ampianariny tenin'Andriamanitra eto. Fa eo anatrehan'ny fitiavana, na manao ahoana na manao ahoana, finiavana ananantsika dia izao mbola mpitrosa ihany isika hoy Paoly apôstôly. Tsy ho vitantsika tanteraka ety amin'izao fiainana izao ny fitiavana. Ary ny fitiavana no mahatanteraka izay voalazan'ny lalàna, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly eto. Fa izay tia namany no efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona mba mididy hafa rehetra, dia samy efa ao anatin'izao teny iray izao ihany hoy Paoly apôstôly, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Raha tsorony izany dia izao, io fampiasanao ny fitiavana io no anatanterahanao indrindra ireo andraikitra sy didy samihafa eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny fanjakana misy anao. Satria ilay fitiavan'Andriamanitra izay iainana, izany no manosika ny olona hatanterahany indrindra ireo adidy samihafa eo anivon'ny fiarahamonina. Arak'izany dia azo lazaina fa tena hoe manana anjara toerana lehibe izany fitiavana izany. Ny anton'izany dia satria io fitiavana io rehefa iainana dia tsy mba manisy ratsy ny namana io. Ary io fitiavana io dia tsy ilay fitiavana ananantsika olombelona. Satria ilay fitiavana ananan'olombelona dia izao miafara amin'ny fitiavan-tena ihany izany. Izay tiako ihany no tiako. Ary raha manao zavatra iray aho dia izao ilako tampiny sy valiny avy amin'izay ataoko mba hahafahan'ilay olona anankiray manao izany koa. Fa tsy ilay fitiavana maha olombelona izany, fa iainana indrindra avy amin'izay fitiavan'Andriamanitra. Ary io fitiavan'Andriamanitra izay iainana io amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina, io no mahatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Io ilay lazain'i Jesosy hoe aoka ho tahaka ny tiavako anareo no hifankatiavanareo kosa. Ka rehefa miaina amin'izany fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina izany ny fiainan'ny kristianina, ny tarian'ny fanahy masina dia mampahatsiaro indrindra fa tsy mba manao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra izay masina sy ankasitrahana ny fiainany zanak'Andriamanitra. Ka na dia tsy ambara ho manery azy aza ny asan'ny lalàna, ny fiainana izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mamela azy iaina ao anatin'ny faharatsiana. Tsy mamela azy iaina ao anatin'ny faharatsiana izany. Satria ilay fanahy masina dia mampahatsiaro antsika mandrakariva any Kristy modely eo amin'ny fiainantsika. Fa ny olona izay kristianina dia izay voarafitra ao amin'ny Kristy dia mampahatsiaro indrindra izay fanamarian'ny fiainany amin'izay fitarian'ny fanahin'Andriamanitra izany, ka dia mahatsapa tena ho velon'ny finoana ao amin'ny firaisam-piainana amin'ny Kristy izy. Ny zavatra tokony marihana mantsy dia izao: rehefa tsy ho manaiky ho tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ny olona, na dia milaza tena ho kristianina ihany azy izy, dia azo lazaina fa ilay nofo no manjaka ao aminy. Ary ny olona araka ny nofo dia izao tsy mahay mahatanteraka ny lalàna izany, fa ny kristianina izay tarihin'ny fanahy masina ihany no mahay mahatanteraka an'izany. Ny olona araka ny nofo dia tsy mahay afa-tsy ny manota ihany. Eny fa arakaraka ny ilazany lalàna hoe aza mitsiritra, aza mangalatra, aza mijangajanga, dia izao entiny ny ota izany didy izany mba hitarika ilay olona araka ny nofo hanao izay tsy hahatanteraka ny lazainy lalàna. Ka dia tsy mampaninina azy ny fijangajangana sy ny fitsiritana, ny fialonana sy ny fifandirana sy ny sisa, satria ilay nofo no manjaka ao anatiny. Fa hoy Paoly apôstôly,
fa izay tsy hain'ny lalàna dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany. Arak'izany, rehefa ny fanahin'Andriamanitra no iainan'ny olona, rehefa iainan'ny mino ny fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy, dia io no mitondra azy ho amin'ny fitondran-tena tsara, ka andehanany tahaka ny zanaky ny mazava. Koa ho an'izay rehetra mino an' Jesosy Kristy, ilay nanamarina azy dia izao: foanan'i Jesosy ny asan'ny lalàna izay azahoana fahamarinana amin'ny alalan'izany asan'ny lalàna izany. Fa ny fitiavana no fahatanteran'ny lalàna, ary ny fitiavana dia tsy hafa fa vokatry ny fanahy. Izay miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy hafa fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra. Ary ny vokatry ny fanahy, hoy Paoly Apôstôly araka ny Galatianina 5:12 izay efa novakiana tamintsika teo, dia tsy hafa fa fifaliana, fitiavana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-pony. Arak'izany, tsy misy lalàna manohitra izany, hoy Paoly. Ny lalàna tsy manohitra ny fiainanao amin'ny Kristy sy ny fitiavana. Ary io fiainanao amin'ny Kristy tarihin'ny fitiavana io no mahatanteraka ny fangatahan'ny Paoly amin'ilay teny faneva an'izao isan-keritaona izao hoe: mangataka aminareo mba handeha miendriky ny fiantsoana. Zava-dehibe tokoa izany, fa tsy hain'ny olona mihitsy ny mandeha amin'izany miendriky ny fiantsoana izany, amin'izay ny antsoan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakam-pahasoavany, raha tsy manana fiombonam-piainana amin'ny Kristy. Miaina amin'izany fitiavan'Andriamanitra izany izy, ary manana an'izany firaisam-piainana amin'ny Kristy izany. Ny olona izay efa nohamarinina tamin'ny finoana tokoa no afaka mandeha amin'izany fiainana ao amin'ny Kristy izany, ka mandeha ho amin'izany fiantsoan'Andriamanitra azy izany. Tsy mba mandeha ao amin'ny fiainan'ny olona taloha intsony, izay olona nantsoan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakam-pahasoavany. Fa raha mbola misy milaza hoe nantsoan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakam-pahasoavany izy, hanao izany asan'Andriamanitra izany, kanefa ilay fitondran-tenany sy ny fiainany tsy mbola mifanaraka amin'ny fiainany mahazanak'Andriamanitra azy, fa mbola mandeha amin'ilay fiainan'ny olona taloha ihany, dia tsy azo lazaina ho mendrika ny fiantsoan'Andriamanitra ny fandehanany. Fa isika dia mandeha ao amin'ny fiainam-baovao, ary ny fiainantsika rehefa no hamarinina dia izao efa mahatsapa ny famonjena izay efa noraisina ao amin'ny Jesosy izany, ka miaina ny fiainana mandrakizay na dia mbola miady eto amin'ity tany fandalovany ity azy. Ny zava-dehibe ao anatin'ny fiainana maha-kristianina antsika dia ny fahatsapana indrindra ny amin'ny hoe tsy maintsy ho avy Jesosy. Tsy maintsy ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy any amin'ny rahony lanitra. Ary io no mahatonga ny Paoly Apôstôly milaza eto hoe fa ankehitriny ny famonjenantsika efa akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa tombotra ny tompo. Raha tena ho tsapanao hoe ahoana ny ataoko mba handeha miendrika an'izay ny antsoan'Andriamanitra ahy, ka hitoeraka ao amin'izany fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra izany mandrakariva, dia izao no eritrereto: ataovy hoe efa akaiky ny tompo. Ho avy rahampitso Jesosy. Ary raha ho avy rahampitso izy, inona ny zavatra ho hitany ao amin'ny fiainako sy ny fiainanao? Mbola variana amin'ny rehaka sy ny fiainan'izao tontolo izao ve? Mbola variana ao anatin'ny fifandirana sy ny fifahelonana sy ny zavatra tsy maro samihafa eto amin'izao fiainana izao ve? Ka raha sanatria ao anatin'izany ianao no tonga ny tompo, inona no lazainao? Fa marina izay lazainy ny tenin'Andriamanitra araka ny Galatianina teo, fa izay manao izany zavatra izany dia maninona hozy? Tsy andovany fanjakan'Andriamanitra na oviana na oviana. Tsy andovany fanjakan'Andriamanitra na oviana na oviana. Ka raha ianao mieritreritra eo amin'ny fiainana maha-kristianina anao, dia tena mametraka an'izany mandrakariva amin'ny fiainanao hoe ho avy Jesosy. Na rahampitso,
na afaka adiny ray dia miomana mandrakarivo isika eo anatrihan'izany. Ambarany Paoly eto hoe efa tombotra ny andro, ary rehefa tombotra ny andro dia zao amin'ny alalan'izany no anehoana indrindra ny voninahitr'Andriamanitra dia ilay andro handraisany zanak'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Zao andro iainantsika izao dia azo lazaina fa mbola andro pahasoavana, mbola ialany Jesosy nenina ho an'izay rehetra mbola miraparapa ao anatin'ny aizina, mbola iantsoan'Andriamanitra antsika handeha amin'ny fanjakam-pahasoavany. Ary zany no anisan'izay iantan'ny teny faneva eto hoe mangataka aminareo aho rahalahy mba handeha miendrika ny fiantsoana. Iaina amin'izay niantson'Andriamanitra anao ianao. Raha nantsono amin'ny fanjakam-pahasoavana ianao, manahoana ny toe-piainanao sy ny fiainanao, ny fitondran-tenanao amin'izay zavatra ataonao ao amin'izany fanjakam-pahasoavana izany. Samy hazakazaka makaiza isika. Marina loatra ny fampianarana teo, fa ny olona amin'izao fotoana izao dia toa mihazakazaka makany amin'ny elo, satria mitady ny voninahitra sy ny arena mety ho loha eto ihany, fa tsy mba mikatsaka ilay rem-pahasoavana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka indraindray hataon'ny olona tsinotsinony izany fanjakam-pahasoavan'Andriamanitra izany, kanefa izany no zavatra tsy maintsy ho raisiny raha miala eto izy, raha toa ka manao ny sitrapon'Andriamanitra marina. Fa ho an'izay tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho fahaverezana mandrakizay no anjarany. Araka izany ary, ny tadiavin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika manontolo dia ny ahatonga antsika hanana fiovana tanteraka iaina amin'izany fiainam-baovao izany ny fiainantsika. Ary izany dia tokony nanomboka tamin'ny fotoana ny batisa izay nanaovana batisantsika, mandra-pialantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsy tokony hanaraka ny asan'ny maizina intsony, satria tsy ao amin'ny maizina isika fa zanaky ny mazava. Efa niala avy amin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana, ary efa nitafy an'i Kristy ka manana ny fiadian'ny mazava. Ny fiainana manontolo i Paoly apôstôly dia mitafy an'i Kristy. Izany hoe ny fiainan'i Kristy no manamarika ny fiainana kristianina. Voarafitra ao amin'ny Kristy ny fiainana maha-kristianina antsika, ka tsy manana modely hafa afa-tsy Jesosy Kristy eo amin'izay rehetra ataontsika isika. Tsy maintsy esorina ilay fitafiana efa tonta, fa soloina kosa ilay fitafiana vaovao dia ny lamba-pahamarinan'i Kristy. Io no iainana sy velomana io, io no andehanantsika io, fa arakaraka izay iainantsika ao amin'izany fiainana ao amin'ny Kristy izany no ahitantsika fifaliana sy fahasambarana, na dia eto amin'izao fiainana izao azy. Tsarovy a, fa na dia mandalo fanenjehana sy zavatsarotra eto amin'izao fiainana izao aza ny kristianina, rehefa mitafy an'i Kristy izy, velona ao amin'ny Kristy izy, dia izao mandalo ihany zany. Mandalo ihany zany. Ary tsy manamarika sy tsy manamaloka ny fiainana izany, satria ao amin'ny Kristy izy, ka dia hoy Paoly apôstôly hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Kristy. Araka izany, amporosian'izao tenin'Andriamanitra izao tsika mba hitondra tena tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy tafy an'i Kristy isan'andro amin'izay rehetra atao, fa ho Kristy tokoa no tokony ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika manontolo. Maneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ataontsika isika, fa izany indrindra no ilaina eo amin'ny fiainana maha-kristianina antsika. Fa raha ny kristianina rehetra no mandeha ho amin'izany firaisam-piainana amin'ny Kristy izany, dia izany no mahatanteraka ny fikendren'Andriamanitra amin'izay iantsony ny olona ao amin'izany fanjakam-pahasoavana izany.
tokony eritreritra tokoa ary isika fa andro farany izao efa kaiky ny tompo samy anontany tena isika tsirairay avy hoe rehefa ho avy Jesosy ho any amin'izaho. Anisan'ilay andray ny satroboninahitry ny fiainana be ka hitenenan'i Jesosy hoe avy ianareo izay notaniny raiko mandovany fanjakana ho fiainana mandrakizay. Sa anisan'izay hitenenan'i Jesosy hoe tsy fantatra ianao na avitaiza miala amiko ry mpanao meloka. Tsarovo ry havana fa izaho sy anao dia manana didy indrindra amin'ny fanambarana amin'izay fitondrana ny fiainantsika ao amin'ny Kristy ka azahoantsika mitondra ny hafa ihany koa ho ao amin'ny Kristy. Zany mahatonga ny Paoly milaza eto hoe aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro fa tsy toy ny amin'ny alina. Ny alina dia manambara faharatsiana. Ny alina dia fanararotan'ilay ratsy. Fa ny andro kosa dia maneho ny fahazavana. Ka raha mitondra tena tsara toy ny an'ny andro ianao dia izao mampiseho ny fahazavan'i Kristy eo amin'ny fiainanao manontolo. Fa ianao indrindra no tena zanak'Andriamanitra velona, vita fihavanana amin'Andriamanitra, ka dia maneho ny voninahitry Kristy eo amin'ny fiainana manontolo izany. Mba hatsapahantsika marina tokoa fa tena zava-dehibe ilay fiainana kristianina voamarika ao amin'ny Kristy. Ankehitriny ary dia ny tenin'Andriamanitra mampahatsiaro atsika mba hiainantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, mba azahoantsika mandeha amin'ny fandehanana ao amin'ny Kristy. Hatsapana indrindra fa izay rehetra ao amin'ny Kristy dia manana fahavelomana ao aminy izy, ary izay velona ao amin'ny Kristy dia miaina ary manatanteraka ny fanompony eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro manolo tena ho an'i Kristy ary mitaona ny hafa ho ao amin'ny Kristy. Engane ny tompo no hanafy hery atsika tokoa azahoantsika miazona mafy izany fanekena masina izany, ka mba tonga atsika hanana fitiavana ny olona rehetra sy hanompoantsika an'Andriamanitra amin'ny fiainana manontolo ka andehanantsika ao amin'ny Kristy. Fa raha mahatanteraka izany isika ka maneho izany eo amin'ny fiainana manontolo dia izany indrindra no lazain'i Jesosy hoe mpanompo tsara sady mahatoky. Efa nahatoky tamin'ny kely ka ho tendrena ho mpanapaka ny be dia ho ny tompo hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia ho an'Andriamanitra irereneny voninahitra izay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy ho mandrakizay. Amen. Mitsangana raisy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen.